mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. L'Ulchanao ni Vaovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmene. La boutique des marques L'Ulchanao ni Vaovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. L'Ulchanao ni Vaovao. Tsy anakatra amin'ny farany amin'ny fanatanterana fifidianana amin'io endriny feno osika io ny vondron'ny kandida miray petsapetsa amin'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany anatin'io ireo kandida izay miroso amin'ny fampelezan-kevitra ho izy ireo ny vondron'ny kandida izay nanamafy nandritra ny diabe ampilaminana teny avaradrano androany fa tolona amerenana ny Madagasikara anatin'ny fanaran-dalàna sy katsaka amin'ny fiainana tsara kokoa. Ny aiky ny elony nanoloana ny fitsarana tany Londres i Romy Vos Andrianarso izay voasarimbotra amina rara kolikoly miaraka tamin'ilay teratany vahiny Philippe Tabuto vokatrio fanapa-kevitra ndraisin'io ivoaka avokoa ireo olona niray tsokombakomba aminy tamin'ity raharaha ity. Araka ny décision navokany HCC androany manana filopisolotoerana roa i Madagasikara ankehitriny ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement sy ny filohan'ny Sénat Ravalomanana Richard tranga izay tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany imiseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony hifanaraka amin'ny toe-java-misy ankehitriny indrindra ny eto Madagasikara ny asa sy ireo ezaka rehetra ampanajana ny zon'olombelona manana didy sy andraikitra amin'izany ny isam-batan'olona indrindra ny mpitondra fanjakana. Any ivelany ny fanarahana nandritra ny fianoana tampony tamin'ny alakamisy lasa teon'ny lehibe ny fanjakana sy ireo mpikambana ny vondrona Eoropeanina tanjona ny hitakina amin'ny fiatoana amin'ny ady ao amin'ny Israel sy Hamas ahafana mamela ny fanomezana fanampiana ho an'ireo mponina ao a Gaza. Arahantsika vetrana ny andinindinizay. Ankafaliana tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dia nany tokantrano amin'ny ity alina ity manaritra ny ariaba ary sainam-pananjany ianao anaraka ny fampahalalam vaovao hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana metrany dia tsy manaiky hatramin'ny farany ny fanatanterahana io fividianana amin'ny endriny io feno osika io ny vondron'ny kandida miray petsapetsa amin'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany anatin'io ireo kandida izay miroso amin'ny fampelezan-kevitra hoy izy ireo ny vondron'ny kandida izay nanamafy nandritry ny diambe ampilaminana teny avaradrano androany fa tolona merenana ny Madagasikara anatin'ny fanaran-dalàna sy hikatsahana fiainana tsara kokoa ho an'ny anio sy ho an'ny avin'ny taranaka faramandimby ny ankehitriny. Ivy Richard. Miompom-pota niteraka mivondrony kandida amin'ny fitakiana amin'izao fotoana ny vahoaka malagasy. Voapirofo izany androany nandritra ny diabe ampilaminana teny amin'ny distrika na Avaradrano. Ny ainga teny Ambotra Rahaba hatreny Sabotsy Namena. Nagoropotsy ny lalana nolalovany vondrony kandida. Ofa saina sy kopakopa tanana ihany koa no nataon'ireo tokantrano maro. Tsy afaka nanatevin-daharana ny diabe. Vahoaka resy lahatra amin'ny fanovana izay nanamafy fa tsy voavidy vola. Ngadona ny komuna Sabotsy Namena. Vahoaka maro no nitsena ny vondrony kandida sy ireo nanaraka ny diabe. Niditra ny kianja herisetra rafanodina ny tafanafohan'ny vahoaka ny vondrony kandida taorian'izay. Ary voapirofo teto indray fa maro ireo olona resy lahatra amin'ny fanovana amin'izao fotoana izao. Tsy miemotra ny tolona ho ireo vondrony kandida. Raha tsy tratra ny tanjona ankehitriny, tsy ekena ny fividianana osika. Antony tsy hanaovana izy ireo fampelezan-kevitra. Matoa amin'ny izany ao mizana tsy lariny atao. Sa maina lany atsika mainolo. Azonao zany.
takitsika zavatra takitsika dia tsika ihany hoe zay tsy matahotra dia fividianana ho avy eo fa zao atao madio aloha eny koa avaty amin'ny ravalan-drano eny tsara aloha eny koa avaty amin'ny ravalan-drano fa misy reo liste olona atao anaty lista 50 isaka bureau de vote tsy avaran-drano efa manerana Madagasikara zay misy 27 000 bureau de vote misy 50 ho atsofoka ao mila maily betsika zany mandeha saya tsy manao propagande satria tsy mila fividianana amin'ny 9 novembre izao sao ianareo voavita ka hoe misy propagande mandeha any tsy misy mpanaty raha ohatra mbola manao propagande am'izao alatra zao ary angalatra miaraka amikoa tsy ekena manao atsoavo ampiaradiana rehetrarehetra erany Madagasikara izay fa ny candidat folo dia tsy manao propagande tompoko mampitsahatra amity fividiana amtya fenosiko tya ary manala zay fitondrana tsolamboto zao zay lara-pamena zay tsy praitsy kombakombo zay folo mianaka tompoko Madagasikara rehefa mitolona dia mitolona fa tsy manao mitolona ato sy mitolona roa mitolona ho an'ny tenanao ianao zany ara ohatra mivadibady teo marina sa tsy marina izay dia mitolona ho an'ny Madagasikara mitolona ho anareo tanora marobe reo mba niteraka an'tio izay marary folay mahita ny Madagasikara toy izao taiza tao anatin'ny enimpolo taona nisy volamena telo amin'ny fito kilometratra tany apita taiza tao anatin'ny enimpolo taona nisy nanala fanadinanao anaty labozia taiza tao anatin'ny enimpolo taona nisy volamena nanjavona tao anaty kofra ministera inona ny tinambara nitinambara dia hoe tsy misy matahotra fividianana eto fa tsy mbola nisy tonda ohatry zao tao anatin'ny enimpolo taona nampatsahiviny vondry ny kandida reo olo-pirenena teto fa fototry ny olana ankehitriny rajoelona izay vazataratasy taoriany fangatahany zo-pirenena frantsay fandika-ndalàna ny firotsahako-vidiny ary ny raitsy kombakomba tamin'izany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana iandry rajoelona izay nametraka fitondrana jolamboto ary mbola manohy izany amin'ny fanambazana volo ireo kandida anafenana imanson'izao tontolo izao fa azo atao amin'ny hoendry ny fenosiko ny fividianany safidy ny nataonao ianao no safidy nanarina malagasy anao ka androany ianao dia tsy malagasy intsony ary foty zao olana izao dia fanapahan-kevitra ny raisiny ny ACC zay mahalala tsara fa tsy tokony ampidirina ao anaty listany kandida intsony izy fa dia atao letrezana ihany dia androany inona zava-misy atao letrezana amin'izay fa hoe tsy maintsy atao fividianana misy folo andro mahery nantsony zaro ako satria zany hevitra hoe alefa am'izay le fifanarana araka voalazan'ny président Ravalomanina teo hoe anao accord politique zany fa ilamina firenena dia nandeha ako andro alina le izy kanjo teo zareo miteny amiko hoe vonona zay amatsy volanao be anaovana propagande le candidat sasany mandeha tsy haiko aiza zany fa le nay zavatra mazava tokony atao
manalalao madio zany ny vahoaka ary zay nino fa avaradrano dia zatran'izany tompilatemoave avaradrano dia efa mpitarika foana eo amin'ny fanovana ity firenena ity eo amin'ny fampanizona ity firenena ity ary toy izany misaotra anareo toka marobe taka izao satria mipetraka izany ny fifampitokisana amintsika dia ilaza aminareo zay fa fantatray marary anareo fantatray tadiavinareo ary izany no itariana inareo fonisanantsy tolony vahoaka malagasy masy mandidy amin'ny fireneny araka izany ny ankehitrindry ho nivondry ny kandida raha mpilaminana no nanaovana azy tao anatin'izay andro maro izay manaitra trany ny fampiasana amin'ny mpitandron'ny filaminana ireto farany izay omena baiko anakatsakana ny hetsika ary manao be midina fa napakevitra mahonena manoloana ny firongatry ny tsy fandria amin'ny pahalemana ampanarahana atsika ny mpitandro filaminana isanandro sanandro anakana atsika ampiororo atsika andrava atsika nefa ny zavatra misy atao re mivoatra tsy mpandrepandremana mampikeminoana tao anatin'ny teloandro fanesy zao fanafiana teo andravoangy fanafiana tariakadilamy vomaly ariva fanafiana teo anamotana ary namonona olona anakiroa dia zareo mitangorongorona andrava atsika sy anaraka atsika tsia tompoko lasy tompoko vavy tsia ninninna eritreritra ninninna safidy totika aminareo any avaradrano misy afatra mitenaketo ary manana satana manokana ianao aza vela ozosena zany sata zany atsika Madagasikara terizo fiankanana satria masina tandrazana tamin'ny requête nataon'ny président Robel izy io nitaililigilahatra fa efa fatany fa hitifitra amin'ny miaramila asitsasana kitopitany an'izany asitsasana tsy mafatatra fa alohan'ny tifirany miaramila tsy maintsy mihoatra amin'ny atao hoe linina rozy ianao aloha misy linina rozy agatany dia aveo tokony manao somation ray mandeha indroa intelo izy zay vao mitifitra tsy nisy an'izany nefa dia lazaina fa itsika hony iandro robela ho nololigilina antelahatra telo fomba famarina olona endry mitoetra any araka izany ny tolona hoy nivondry ny kandida ary eny amin'ny collision mantsonjombe ny fotoana raha mpitso mahakasika izay hetsika izay dia nanamafy ny kandida fa izy ny hetsika ho amin'ny raha mpitso any amin'ny collision raha antsika ny fanazavana mahakasika izay maro ianareo no mametra-panontaniana amiko ny hoe aonainy no toy an'ny tolona antsika misy hoe Tsonjombe tena misy raha mpitso any Tsonjombe tongava maro manomboka amin'ny 120 miaraka amin'ny sainam-pirenena satria hiady ho an'ny fahafahan'ny malagasy isika sy mba hiverenana ny tany tandalana eto amin'ity firenena ity ho an'ny taranakitsika ho an'ny hoavintsika satria mila manorona Madagasikara vaovao amin'izay ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara izay nangatahana kandida ilatsaka filoham-pirenena tongava maro raha mpitso any Tsonjombe satria ho an'ny taranakao ho an'ny taranantsika ho an'ny Madagasikara malalatsika no ataontsika eny raha mpitso fa niaiky ny elokny nanoloana ny fitsarana tany Londres ireo mivoasy Andrianarsoa izay voasaringotra amina raharaha kolikoly niaraka tamin'ilay teratany vahiny Philippe Tabuteau vokatro fanapakevitra noraisina io anao ampamoaka amin'ireo rehetra niary niasa taminy sy naniraka azy tamin'ity raharaha ity ny tenany tahotra ity raharaha ity no isan'ny antony isisiany Andry Rajoelina nanao ny fifidianana ny 12 ny volana novambra izao mba ahazoany ny immunité présidentielle onasaina niaiky ny elony na appelé coupable nanoloana ny fitsarana tany Londres ny taleny kabinetra teo alohan'ny fiadinan'ny République Romivos Andrianarsoa araka izany ekeny fa nanao kolikoly nitady vola sy tombotsoa mihoatra ny ara-dalàna tamin'ny orinasa Gemfields ny tenany araka ny lalàna anglo-saxon ho maivana kokoa ny sazoazo ny raha tokony ho 10 taona no io fiakekeliko io ary tambin'izany ny fanampiny sy ny fiara-miasa amin'ny fitsarana Britanika ijoro vavolombelona amin'ny toy ny raharaha ireo mivoasy Andrianarsoa sy Philippe Tabuteau izay samy niaiky ny elony
amin'izany tsy ilaza fa tsy ny marina sy izay zava-nisy rehetra hatrany am-piandohana izy ireo manoloana ny mpanao famotorana sy ny mpanadiady. Iazakazaka araka izany ity raharaha ity manomboka eto satria ho mpiara-miasa amin'ny fitsarana britanika i Romivos izay voalaza fa isan'ny atotony kotrika sy Philippe Tabuteau. Anao ampamoaka izy ireo ka anono ireo rehetra ny raitsy kombakomba taminy na mivantana na ankolaka amin'ny ity raharaha kolokolokoavana ity. Ivoaka etony hoe iza no naniraka sy nampanao ny fifanarahana tany ambadika. Tsy ho afabela ary voasaringitra amin'izany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Atoato misy presidenta aloha ikatra. Efa niaiky ny directeur de cabinet ny voasambotra ny Londra fa voiraka izy nandeha tany. Izy no naniraka anazy. Romivos aza misavitra darnemata anao fa teneny no marina ka matahotra le olona niraka anazy hoe ho voasambotra tsy manana immunité sony izy zao dia atao espesa vita ny élection mba ho voariny no atao hoe président de la république sy maneraka an'izany isika. Maro loatra ny adalany ny alatra mirisirisa atao ty fitondrana ity. Ary efa misaodisody eo ny Interpol ho avy eo Scotland Yard hanambotra anao rehefa tonga na vola. Io sy tribunal a Madagasikara azo lerandary Bekoy sazo Bekoy io sandray baiko aminareo fa mivonoanareo amin'ity indreny toraka ty fa sekeny razany sekeny Andriamanitra zavatra aminareo. I Andry Rajoelina izay nangina tanteraka momba ity raharaha ity hatramin'ny nahavoasaringotra ny Romivos Andrianariso tany Londra. Tia ampiseho amin'ny fitsarana sy ny mpanao famotorana britanika fa tsy misy idirany ny raharaha. Toa mihevitra izany ho toy ny tsy misy ity filoha teo aloha ity ary nanome mpisolo vava hiaro an'ity taleny kabinety ity aza tsy nataony Andry Rajoelina. Tsy nitanany indray araka izany ilay nambarany tamin'ny vadiny Romivos izay nanampanantenainy fa ho ampiny Romivos Andrianariso amin'ity raharaha ity. Nanodiny Andry Rajoelina tsy hita aza fantatry ny rehetra fa tananakavanany ity voasambotra tany Londra ity. Namany olona mahatoka matoa no tendreny ho taleny kabinety eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Amin'ny maha-olona eo ambany fifehezany fantany tsara ny antony Romivos tany Londra tamin'ny fotoana io ary mbola nao mafisiny ity farany nandritra ny fisamborana azy. Ny mpanao gazetin'ny Africa Intelligence izay namoaka fa amarana ny fifanarana tamin'ity orinasa-pitrandrana Jamfield ity no iraka nampanaovina azy. Araka ity gazety ity hatrany isan'ny ahavoasaringotra ny Andry Rajoelina ny fisitrahana vola izay nifampiresahany Romi tamin'ny orinasa Jamfield. I Andry Rajoelina izay tsy filoham-pirenena intsony izany hoe tsy manana ny immunité présidentielle nanomboka tamin'ny 7 volana septambra teo fotoana nametrahany fialana. Mazava araka izany ny antony mampikiribiby any Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy iroso amin'ny fifidianana fianosika sy alabato amin'ny 21 Novambra izao. Voasambotra any Angleterre directrice de cabinet ny Andry Rajoelina. Matoa izany nalefa tany tendrano lehibe sao naosinareo. Zao zany vao mazava amintsika hoe inona mamaimay anao amin'ny fifidianana alatra ty satria matahotra fitsarana rapitso. Piraitsy kombakomba zay rehetrarehetra mbola mamerina fitondrana manao kolikoly eran'izao tontolo zao ary fantan'izao tontolo zao fieketsika zany. Ratsony fitsarana anglisy izy omesika izy satria omesika. Omesika izy. Dia itsika ny anatika azy ny vato. Amitsika manatika azy ny vato. Savenantsika miaro azy ny ACC. Savenantsika miaro azy ny CENI. Savenantsika miaro azy ny gouvernemanta. Tsy manana ny immunité présidentielle intsony Andry Rajoelina nanomboka ny 7 Novambra teo. Ny immunité présidentielle izay anirika tokana afaka hiaro azy tsy ho tsaraina amin'ity raharankolokolokoavana ity. Araka izany,
hitadiavany andrajoelona ny fomba rehetra izay atanteraka ny fifidianana amin'ny 12 novambra mba hiverena ny immunité présidentielle amin'io alohan'ny fahenana ny volana febroary 2020 fotoam-pitsarana ity raharaha ity any Londres. Antony ihany koa tsy anekeny ny fanemorana ny fifidianana sa ho dila ny fepitoam-pitsarana io ny fahazahoana ny immunité présidentielle. Hirosona ny fifidianana fa tsy atao madio ihany koa ny lalao fa anaovana ny fomba rehetra ahalany azy toy ny fanaovana osika amin'ny lesy-pifidianana, ny birao-pifidianana, ny fangalana ny karapanondro sy ny sisa mba hiantohana ny fiverenana eo amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy. Mazava nefa ny sary amin'izao ka tapidalakale ity filoha teo aloha ity sy ny manodidina azy. Dia io indray aloha dia be dia zao olona kaikely ny filoha-pirenena zany dia sarotra ny eritreritra hoe tsy misy kopaka iarahana zany zavatra zany ka afaka raisina hoe miplaide coupable izy zay ve mipaikadiny natorin'ny avocat azy sa mandeha rery izy amin'izao fotoana izao fa ny zavatra fantatry fotsiny toy izy hoe matoa izy filoha manana andraikitra ambony ao amin'ny mpitondra dia misy raha aoka tsy teny zavatra hoe tsy aniny tsisy pirofo fa misy raha matoa izy sa manao an'izany. Efa tena tapidalaka reny fijeriko an'zareo hoe betsaka ihany mba nianatra, betsaka mahafantatra ny zavatra tsy ara-dalàna misy amin'izao fotoana izao fa entan'le hoe miray antoko politika, entan'le discipline de parti ngamba, entan'le hoe miara-mitondra dia tsy miteny fa mahafantatra ireo. Ankoatra ny andrajoelona anarana tompona andraikitra ambony maro ihany koa no mety hivoaka amin'ity raharaha ity amin'izao fiekeny Romivô sy ny elony nanoloana ny fitsarana izao. Fa ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao momba ity raharaha ity ihany koa ny fahangina ny gouvernemanta manomboka amin'ny lehibeny ny Premier ministre Antsay Christian izay tsy naheno teny mandraka androany. Ahoana ny fahitany ity raharaha kolokolo-goavana ity? Manameloko izany kolokolo-goavana mahavoasaringotra olo-mpanjakana ambony izany ve ny tenany? Raha manameloka, inona tsy nanehoana hevitra hatramin'izay satria olo-mpanjakana ambony ity voasambotra ity fa i Madagasikara ihany koa no afa-baraka maneran-tany. Nahoana ny tsy nanome toromarika ny gouvernemanta tariny anokatra fanadihadiana eto an-toerana. Ny fahanginan'ny Premier ministre Antsay Christian sy ny tsy fisian'ny fepetrany raisiny izay mahatonga ny ayatsihavanana araka ny fiteny malagasy. Eo ihany koa ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manoloana izao orinasa vahiny izao izay ampiasa vola eto amintsika nefa nosakanan'ny sasany noho ny fanaovana kolikoly. Ny marina tsy mba maty hoy ny antoko HVM momba ity raharaha ity. Marina tsy maty. Anahirana io ary za dia mino fandisany mahatonga ny olona eto amin'ireo olon'ireo tena tsy miraran'izaniza ifikirana amin'ny fitondrana dia misy zavatra lehibe atahorana zareo hipotra. Raha ohatra tsy eo amin'ny fitondrana intsony izy tsy mahapotra azy zao na izy satria tereny daholo ny eto amin'ny Madagasikara idiny daholo na miteny ohatry n'inona ary ny raisam-pirenena itsika ato anatiny dia feheziny amin'ny alalan'ny mpitsara ny reo manana basy sy manana fahefanana ambadimbadika tereny amin'izay le izy fa ataovy eny aloha ivary aloha ivoaka daholo ny marina. Minoa anareo fa nahirana nyreo olona tompona andraikitra zany tsy hoe resaka tsy fitiavana na hoe andeha hanao valifaty tsy any akory ny resaka tsy misy valifaty eto fa ny lalàna kosa tsy maintsy ampiarina ny lalàna io zao dia mivoaka any Londres. Enjana be ne zany hoe directeur de cabinet filoha-pirenena dia niaiky izany fa tena hoe tena nanao tokoa zay dia iny andeo ambadika izay. Zay ve zao raha directeur de cabinet tamin'ny fotoan'andro dia iteny hoe dia ny raha niara-kody vao misy tamin'nisy président nanao an'izao dia mba eritreretinareo ne za fa zao zany ohatran'ireo tsotsotra le directeur de cabinet ny andrajelo hony tratra ny Londres nanao an'izao dia niaiky tokoa dia eto amintsika zany ohatran'ny hoe tsy dia maninona zany fa hono zany tsy aninona manahirana be zany ka zay mahatonga an'ireo olon'ireo mampiasa vola mampiasa ny rehetrarehetra dia zay ny tsy anaketsika amin'ny fifidianana. Arenakibony tany no saika otrandrano izay amin'ny fily teto Madagasikara nefa ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika no makany Londres. Tsy nahinom-peo manoloana izany ny ministeran'ny Arenakibony tany nahita aza fafanankonana sy fisalovanana andraikitra no natao tamin'izany. Isan'ny ministera nandrasany maro ihany koa hatramin'ny fotoanan'ny poanty raharaha ity ny ministeran'ny fitsarana sy ireo sampandra isa-tokony miady amin'ny kolokolo sy ny famotsim-bola toy ny Bionco, Samifinina sy ny sisa. Raha fipitsarana sy mpanadiady izay tsy nandray fepetra tsy nanokatra fanadadiana momba ity raharaha ity na voapirofo aza fa malagasy no voasambotra ny Londres ary misy malagasy sy olona eto Madagasikara voasaringotra miaraka aminy. Fahanginan'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny momba ity raharaha ity izay manambara zavatra hoy ny mpanara-baovao. Ho fantatra tsy ho ela ny marina momba ity raharaha ity noho izany tsy eto an-toerana no mandray an-tanana azy ka hoe tsy ho hitany toy ny raharaha.
io Royaume-Uni raha teo isan'ireo firenena sarotana amina raharaha kolokolo tahaka izao ka tsy hamela ity raharaha ity raha tsy vita hatramin'ny farany. Arahina akaiky araka izany fivoaran'ity raharahany kolokolo goavana mahavoasaringitra tompona ndraiky mpanjakana ambony ity. Mbola maro ny vaovao misongadina sy ny raharaha mafana eto amin'ny firenena hoentina eto amin'ny fampahalalam-baovao isan'izany fanapa-kevitry ny HCC fa melohan'izay dia andao aloha isety vetivety ao anaty dokam-barotra foy isika. Vaovao be vidio amin'ny ambola ihany tolotra mikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindriny dièse 111 étoile 1 dièse. Fantatro efa misy ihany koa ny yaourt boara. Yama misy tsiro fraise, vanille ary coco amin'ny vidiny 20 ariary monja. Yama ilaiko tsotr'izao. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Rizami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Rizami, izany ka tsiro kanina. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Taviana somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba to mikilasy eto mipovavy ary manasana ohatrany anjo izany hatramin'ny farany taka ny efa natsidika teo dia araka ny décision navoaka ny HCC androany manana filopisorotoerana roa i Madagasikara ankehitriny ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny filohan'ny CNA Ravalomanana Richard tranga izay tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ity miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana ity. Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny vaovao navoaka ny Kolo TV omaly mikasika ny fitoriana sy fangatahana na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana nanaty ny zava-misy eto amin'ny firenena izay tsy nahazo valy ny areo andalam-pandiniana hatrany eo anivon'ny HCC nandritra ny fotoana maro namoaka didy sy fanapahan-kevitra maro ity rafi-pitsarana ity androany. Isan'izany ny namoahana fanapahan-kevitra manome fahefana ho filopisolo-toerana ny filohan'ny antenimieran-doholona Richard Ravalomanana ny filazana fa tsy mitombona ary tsy azo raisina ny sezinina nataon'ny Hermanana Razafy-Maefa mikasika ny fifidianana ny filohan'ny Sénat Richard Ravalomanana ny 12 sy ny 17 ny volana Octobre lasa teo. Tsy azo raisina hoy ny HCC ny fangatahana nataon'ny Hermanana Razafy-Maefa ny amin'ny hoe izy no tokony hitondra vonjy-maika ny firenena. Tsy azo raisina ihany koa hoy ny HCC ny sezinina nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 70 tamin'ny HCC mikasika ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana nanaty ny fampiatsona fivoriana tsy ara-potoana teny anivon'ny antenimieran-doholona ny 12 ny volana Octobre 2024 lasa teo. Araky ny fanapoiziny be sy ny maro ireo didy sy fanapahan-kevitra navoaka ny HCC ireo. Raha ny hita mahazo rariny hatrany amin'ny fanapahan-kevitra mivoaka ny gouvernemanta sy ny mpitondra fanjakana ary tsy nisy na iray aza nahazo rariny ireo nametraka fitoriana na nangataka hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana nanaty
ireo mpanohitra na ireo tsy mitovy firehana sy tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Raha tsy ilaza, afa-tsy ireo napetraka ny solombavambahoaka 730 sy ny an'ny filohan'ny Sena teo aloha, ery manana Razafy Mahefa no tany saina teo aloha ireo. Nanamarika ity fanapahan-kevitra no raisin'ny ACC androany ity ihany koa ny fahitana tranga izay mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany. Manana filoha roa i Madagasikara ankehitriny. Ny iray ny filohan'ny Sena, Ravalomanana Richard, ny faharoa ny Praiminisitra lehibe ny governemanta. Araka io fanapahan-kevitra navoakan'ny ACC, mitondra ny laharana 720, tsipika ACC bara D3 androany io, ny governemanta no mitazona andraikitra feno amin'ny fitantanana sy ny fanaovana soni ireo didi-pitondrana izay andraikitra feno ny filohan'ny Repoblika. I Richard Ravalomanana kosa no miandraikitra ny filaminana sy ny fiarovana eto amin'ny tany sy ny firenena. Hatramin'ny androany nefa tsy mbola nisy didiny voaka nanendry ny Richard Ravalomanana ho isan'ny loholon'ny Madagasikara. Na izany, tsikaritra fa efa misy mpitsara tsy manaraka ambokony intsony, ny baiko midina sy ny tsy fanaran-dalàna eo anivony ity rafi-pitsarana ity. Isan'ny tsy nanao soni ny fanapahan-kevitra ny voaka androany i Rasolo Nandrasana Georges Merlin izay isan'ny haut conseiller eo anivony ity ACC. Fananantona teny amin'ny brigade territoriale de la ville d'Antananarivo Betongolo ny candidat larana faharoa Ajo Andriana Narvelo sy ny mpisolovava azy androany nangataka ny toy ny fanadihadiana mahakasika ny fitoriny tamin'ny fanimbanan'ny fananany teny Andavamamba sy Sotry nandritry ny hetsiky ny vondron'ny candidat. Fitorina izay nilazany teo anivon'ny gendarmerie fa amin'ny alatsinainy izao vao anaovana fanadihadiana raha efa herinandro mahery no nametrahana izany. Efa mahandro maro no nametraka fitoriana teny anivon'ny gendarmerie ny candidat larana faharoa Ajo Andriana Narvelo mahakasika ny fanimbanan'ny fiarany teny Andavamamba sy Sotry saingy tsy nisy toy izany. Antony nahatonga sy ny mpisolovava nanantona teny amin'ny brigade Tanaville androany nitaky ny mahakasika io fitoriana io. Tonga taty za sy mpisolovavany koa androany satria nametraka fitoriana taty amin'ny gendarmerie zay efa herinandro mahery dia tsy misy mihitsy mifampetsona mifanaovana fanadihadiana mikasika an'izay noho ny fanimbanan'ny fiarako dia koa teny Andavamamba. Somary mahavariana izy satria misy an'ireo olona sasany zay nilazaina fa hoe voadona dia teoneo ihany dia natao fanadihadiana ary natao fisambolana olona. Ny zavatra ohatr'izao mihitsy tsy mety eto amin'ny firenentsika satria lasa fitaovana zany ilay gendarmerie pirenena fitaovana politika ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy. Ka raha tsy tonga aty mihitsy zany zay dia tsy sokafana ny fanadihadiana rehefa mikasika ny zavatra mahazo ny olona sasany. Nambarany zareo aminay tao dia hoe amin'ny latsinainy indray vao hanao fanadihadiana. Raha tsy taty zany zay dia tsy sokatra mihitsy ny fanadihadiana. Dia hiverina eto indray tsika amin'ny latsinainy raha ilaina zany ary tsika tsy maintsy manohy ihany zavatra tan-dalàna. Zay foana ny hedivana androany zay tan-dalàna zay ary indrindra mba hisian'ny fanjakana tsy mitanila fa androany zany na ny mpitandro ny filaminana ary dia mitanila ary mibaribary le izy androany tsy azo ekeny zany. Tsy anaiky amin'ny fitanilana ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny manam-pahefana manoloana ny tranga misy ankehitriny ny tenako ho iatrany Ajo Andriana Narvelo ka mangataka ny andraisana fepetra manoloana ny fihetsiky ny zandary sasany ao anatin'izao raharaha izao. Fa izaho manokana aloha dia tsy anaiky mihitsy ary misy ireo gendarme zay nanimba ny fiarako teny Isotry fantatro le izy dia miangavy mba hisy fepetra ho raisiny eto anivon'ny gendarmerie pirenena fa raha tsy misy zay dia famporosihana amin'ny tsy fanarahan-dalàna zany nataon'ny tompony andraikitra ambony atao amin'ny gendarmerie pirenena mifanimbana fananan'olona tsy misy toyany ary zay la tonga amin'le hoe tany tsy tan-dalàna ntsony Madagasikara zany. Ka eto dia manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra ny gendarmerie pirenena aminao isaigis commandant gendarmerie aza ampiasainareo amin'ny fitiavatena sy ny raharaha politika ny rafi-panjakana toy izao fa manjary manimba firenena nareo amin'ny folo alin-da koa torak'izay aza miditra amin'ny raharaha politika ianareo fa ny fitandrona ny fiainam-bahoaka sy ny filaminan'ny firenena no tokony ataonareo satria izay foana nanakorotana n'ity firenena ity hatramin'izay. Ilaina ny fahasahiana mijoro mitaky ny fahamarinana sy ny fampanarahan-dalàna izay efa hita ho lesika eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ihany. Anaramaso akaiky ity fitoriana ity ny candidat larana faharoa raha ny nambarany anaporofona fa manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo manam-pahefana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Fa miantso amin'ny fampiarana hatrany lalàna ireo olom-pirenena manoloana izao toetra raha misy eto an-toerana ankehitriny izao. Tery vaimanta ny fifidianana tanterana ka ilaina fiovana feno eto amin'ny firenena raha ny fanohan-kevitra ny songadina nataon'ireo olom-pirenena androany teny sabotsy namiany fitinokoloana ny mitatry ny antsepirin izay.
fifidianana madio ahafan'ireo kandidat tsirairay manao fifidianana amin'ny ara-dalàna no andraindrain'ireo olom-pirenena izay tonga nanotrina ireo vondriny kandidat raha ny fanazavana azo androany tsy ilaina ny hery famoretana ny fanararota-pahefana izay ataon'ny fitondrana rajoelona sy mipomba azy hoy hatrainy fanehoan-kevitra. Tena mety misy ilay fitakiana satria tena marina izany. Izy zany ohatra mampirisika olona fotsiny hijabaka dia avy eo ialana ve ka aleo hiatra ny lalàna satria izay mila fahamarinana trany. Fa mbola misy ihany le manao orange ireny manakatsakana mitady oko ka any amin'ireny lalana ireny. Dia niteniko moa filaminana hoe izay efa miaro an'ireny tsy hikasika anareo. Tsy hisy izany aminay aloha. Tsy hisy izany satria le isika ohatra vonjovojena terena maika fotsiny. Mahafinaritra le firaisan-kina le candidat zany ny zavatra takina fotsiny dia alao tsy hisy mihitsy fifidianana io rehefa tsy madio lalao io alao io hijanona, alao io tsy hisy. Zay vonona hitolona hatramin'ny farany ary zay tena tsy mila vazaha zay zany ny tena marina. Manjakazaka mihitsy reo orange reo zany manjakazaka tsy ekenay hatramin'ny farany zany. Aminay alao le lalao atao madio foana ary zay hijoro hatramin'ny farany inona zavatra mitranga eo hijoro zahay fa matoa zahay makatsy amin'ny masoandro ohatr'izao mitaky zavatra madio zahay tsy manaiky an'io ACC mitongilangilana io zahay. Io fitsarana mitongilana io tsy mety aminay io. Ohatra anazy zao tena leo anazy zay leo fantrano zay ny sanakay zao nanala baka teo tena niaina tao anatin'ny maizina labozia iray no nampiasain'ny ray W fa tena leo tanteraka zay alao mihitsy hialy iny alao koa tena zatrazatra n'le manao an'le anina tsy mety eto Madagasikara zareo alao koa iny Londres iny tonga dia valina any fa mendrika ho an'ny zareo menakava sy miforongo miala any reny. Andrasana ny fiovana amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny firenena antony hijoroana hatramin'ny farany izany fanazavana hatrany. Ankitsiko tokoa ny tenenana fa madio ny fandraisam-pitenenana ary mahitsy kokoa zany ny filazana ny toezaram-pirenena fa tena mila miova tokoa ity firenentsika ity mba ahafahantsika mandroso tena mandroso ao anatin'ny fari-piainana tsirairay. Tena antony hijoroako aloha zany dia tena mila fiovana tanteraka eo fampitondrana eto amin'ity fanjakana ity tena mila fiovana ara-toetsaina ara-moraly ara-panahy. Tsy mety mihitsy le izy satria voaporofo tamin'ny 2018 efa nisy ny fangalarana dia amin'izao zany mbola efa hita voaporofo koa hoe ny ACC, ny CENI, ny gouvernement mitanila daholo ka ny angatahana zany aleo mba ilamina ny tany dia aleo fifidianana madio ny ilaina. Tena misy tokoa ny teritery ny andaniny zay ny lazaiko hoe ny gouvernement zany mitanila satria ny andaniny malalaka ny ankilany terena foana fa io ny raha tsy terena ny ankilany raha izay zao ny terena zay candidat collectif de 11 candidat dia mahazo olona be dia be dia ny olona matahotra dia tsy samy sehosehatra. Be dia be ny lesoko liste électorale misy amin'izao eny amin'ny arena misy mandoha vola entina karapanondro milahatra amin'ny 3 maraina lasa voavidy vola zany lay fifidianana fa tsy mazava karaha-pifidianana hatramin'izao zany mbola tsy nahazo hoe voasoratra. Be dia be zany ny lesoko ak'izay nanovana zay ny tanjon'ity tolona ity. Araka izany nanomboka teny Ambohitra Arabatra ny Sabotsina Mena nitombatra ireo olobenena tonga naneho hevitra mibaribary ny fitanilana izay ataon'ireo gouvernemanta mpitandro ny filaminana sy ireo rafitra isan-tsokajiny mitontolona ary vonina hiady hatramin'ny farany hoy ireo olom-pirenena hatrany. Tsy vahaolana ny fihazakazahana ny fifidianana manoloana izao tsy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena mialohan'ny fifidianana izao ireo ndrenony ampanjaka ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny faritra atsimo atsinanana antony atsoany ireto farany ankolafika samihafa ifanantona sy fampidinika andatabatra boribory hitadiavam-bahaolana ho an'ny firenena fa indrindra ahazoana fifidianana tsy ny tanila. Daniela Minarso. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresana andatabatra boribory irery ihany no ahafana mamahy izao disadisa sy krizy manodidina ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena izao hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana
ndrenony ampanjaka avao amin'ny fatra tsy matsinanana ahitana ny vohipeno manakara vangaindrano ary farafanganina antony takiny izy ireo ny sy ny fifampiresahana azona fifidianana tsy mitanila mangarahara sy ekeny rehetra ahafahana miantoka filaminana sy fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena. Eto zany da milaza misika rehetra fa tany misy olombesy ny ajaja raha zay no misika gasy. Nay zany da zananay no manisy ireo mpagnano politika reo indrindra ny vahoaka malagasy rehetra. Fa tokony tsy maintsy mifampiresaka zay ny voalohany voalohany. Tsy zany fifidianana zany hoe zaka zay aza hempotra zany fa mifandamina eky aloha zay hevitra hitambarany amizay zay fifidianana. Ary ty firenena ty sany ndraiky fa amizao tontolo zao. Iray aman-dreny ara-drano zany isaky ny faritsy na Vatikana da miaro ny vahoaka ny malagasy teraky ka hatramin'ny vahoaka malagasy efa tsy mahafaka mamindra ny voka-trano koa. Miaro am'izany e zany na mpananany na vatana. Fa raha izany ivorovaina ara-politika na ivorovaina ara-vekery tokana na olon'olefana tsy magnety mieritreritray ireo. Olombelona reo atao izy lasaka ho fidina olo mahay sady endry tokony atambatry nizay fahaizany zay tondra ny ditany ty. Raha mifahitana ainazy amizao ohatry mifahaizana miloloavo zareo fa mifahendrena sisy fa nanambarany rehetrarehetra nefa misy sinina ataoko angamba maolombelona fa mifahendrena voalohany fa mifahaizany raha nanarany tandakilasy. Aminay zany daoko zay fahendrena zay tahiry voaka malagasy rehetra indrindraindrindra reo mpagnano politika fa trotraky ny maty etoa isaky namova ka dia isaky namova foloa dia misy maty manday malagasy tsy mety zany endry malagasy kekevan'ny malagasy tokony mifagnanto reo mpagnano politika raha ohatra fa mpagnano politika marina izy. Ankilany mila mandray andraikitra anaty filaminana sy miray feo manoloana ny zava-misy ny vahoaka malagasy ho hiatrany ireto ray aman-dreny ara-drazana avy ao amin'ny fatra tsy matsinanana ireto. Toy izany no afatra avy aminay ho an'ny vahoaka malagasy afa sy voarevirevy ny fanomezana isan-karazany na ny kabary mampandradisy ra isika ka voatafo mafy na tandremo sa azo mivelam-pandrika ka ho lasa fitaovana politika hiafarany amin'ny fampiadiana asika samy malagasy. Tadio anefa fa isika no andro manjaka manana ny zo feno isika hitaky ny rariny sy isika ny fanazana ny lalàna ary ny fahalahana aneo hevitra noho izany sain'izoro eo anatren'izao toedrara eto amin'ny firenena izao. Araka izany tsy angina sy ratsy kombakomba amin'ny tsirariny fa hijoro amin'ny maharay aman-dreny azy ampanajana ny soatoavana malagasy ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mahakasika ny fifidianan'izay hatrany dia takinany sy ny fifidianana madio mangarahara andraisan-drehetra anjara ary eken'rehetra hoy ny vovonana ifarimbona izay ahitana fikambanana manodidina ny 50 raha nanao fanambarana androany. Araka izany miantso ireo ray aman-dreny rehetra izy ireo noho ny fifampidiniana hitadiavana vahaolana miaraka. Fanadihadiana. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ahina nisy nikorontana sy hiteraka krizy ary fantrana lalina ho an'ny Madagasikara hoy ny vovonana ifarimbona izay nanao fanambarana miaraka tamin'ity androany ity. Takina hoe ireto farany ny tohizan'ny fifampidiniana sy ny fionana andatabatra boribory hitadiavana vahaolana miaraka sy ekeny rehetra. Miantso andreo ray aman-dreny rehetra na ny ara-drazana zany na ny ara-panahy ireo hery-velona rehetra indrindra ireo zay efa nandray anjara tamin'ny fanelanelana na tamin'izao raharaha zao mba hiverina hikaondo miaraka hitady vahaolana miaraka manoloana ny toe-draram-pirenena zay andalovantsika ity itsika zay raha malala fa amin'ny malagasy dia tokony mandala zay soatoavana malagasy zay tokony isika samytsika malagasy zany no mitady dinika mitady vahaolana mba hatongavana amin'ny fifidianana zay ekeny rehetra sy andraisan'ny rehetra anjara. Izay koa dia mangataka ny ampitsarana ny karazana fifampiatsiana zay ahina hiteraka ady
eo amin'ny samy malagasy indrindra fa sanatriavina aveo tonga amina resaka adikoko. Fifidianana madio sy mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary eken'ny rehetra ihany koa no takiana ka antony mazava-dehibe ny fisiny ny fampidinena io. Matoa tonga amin'izao toe-java-misy ankehitriny izao isika, maro ny lesoka tsy maintsy arenina indrindra ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana. Matoa misy ny savorivory ohatr'izao dia misy zany ny zavatra tokony hifanarahana, misy zavatra hifanarahana dia izay nanaovanay antso amin'ny rehetrarehetra dia mila mifanatona, mila mifampiresaka ary averina foana fa nitanjona ho ahy dia tokony handray anjara daholo ny rehetrarehetra na misy anjara andraikitry ny société civile izay dia manaiky fa tsy ampy ny asa nataonay teto amin'ny firenena mahakasika ny fifidianana satria matoa tonga ny zavatra ohatr'izao dia tsy tafapetraka tsara zany ilay asa izay ataon'ny tsirairay. Samy manana ny andraikiny daholo, ny mpanao politika manana ny andraikiny, ny société civile manana ny andraikiny, ny fiarahamonina nasionaly ireo baera zany ireo fiarahamonina iraisam-pirenena tokony manana ny andraikiny. Dia izay nanaovanay antso. Aleo aloha tsika samy malagasy izay mahita an'izao savorivory izao no hifampiresaka. Jaivina, fikambanana manodidina ny 50 misehatra amin'ny zon'olombelona, fanaraha-mason'ny fifidianana ady amin'ny herisetra, ny zon'ny ankizy sy ny zon'ny vehivavy sy ireo maro hafa no mivondrona anatin'ity ifarimbona ity, ka izao nanao fanambarana miaraka izao isy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Fenosoka ny fifidianana kasaina ho tanterahana ny 20 novambra izao ary mitanila amin'ny kandidam-panjakana ireo rafitra rehetra eto amin'ny firenena mitaky ny hanemorana ny fifidianana araka izany ireo vondrona politika izay nanao fanambarana androany teny ilafy. Fanampanazavana. Izahay antoko politika sy vondrona antoko politika ny vory teto Samadio ilafy anio zoma fa 17 Octobre 2024. Rehefa nisy ny fionana indromiantona tamin'ny vondron'ny kandida ary nahita ny fanambarana nataon'izy ireo ny asabotsy 20 Octobre 2024 tao Antsonjombe manoloana ny crise politika mahazo ny firenena malagasy, manoloana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana miverimberina, ny tsy fandraisana andraikitra sy fitingolanana ataon'ny HCC, ny tsy fahafenony ny fepetra azo antoka isiny ny fifidianana madio sy ny tsy fahatokisana ny CENI dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, mitsipaka tsy misy fepetra ny fifidianana filohan'ny Republika izay atao amboletra ny 20 Novambra 2024 avy izao ary mitaky ny anadiovana ny tokotany mpifidianana na normalisation démocratique ary tsy manaiky ny irotsahany ireo izay mizaka ny zom-pirenena vahiny eto amin'ny tany Republika ny Madagasikara. Faharoa, mitaky ny sindinika politika eto amin'ny tany Republika mialohan'ny 20 Novambra hitondrana vahaolana isorohana ny crise miverimberina na ara-politika na ara-ekonomika sy sosialy. Andininy fahatelo, mandray anjara feno amin'ny etsiky ny collectif des candidats izay mitaky ny fiandrianam-pirenena sy ny tany tandalana. Manodidina ny toetra ara-pirenena izay hatrany dia miditra amin'ny andro faharoa ny fitokonana faoben'ny SSM izay ivondronana ireo syndika miisa 3 eto Madagasikara sy ny département ministériel androany. Tsy emitra izy ireo na misy aza ny raha matahora atao amin'ireo filohan'ny syndika raha ny fanazavana. Tonga nanampy ny mpiasa ny fanabeazam-pirenena nanamafy ny tolona ireo filohan'ny syndika mandrafitra ny SSM androany. Ny lakana Evson. Hiatra ny raha matahora ireo mpitarika syndika amin'izao raha ny fitarana ny filohan'ny syndika raha toka niditra tamin'ny fitokonana faobe izy ireo nanomboka omaly. Mila raya sy zandarma roa tonga tany an-trano amin'ny vady aman-janako. Mametra-panontaniana izay zavatra tsy fantatro hoe aiza ny vadinareo, misy fanontaniana tokony apetraka aminy sy ny sisa. Za moa zany rehefa naheno an'izay dia hoe io izy namana hoe aza mandeha moditsoa ny président fa manjary maty momoka ny tolona. Ny tolona aloha zany dia tsy ho maty momoka raha mbola eto aho ary tena mbola sahy mijoro aho. Tsy atahorako zany.
za manokana fa nivady aman-janaka matahotra miorooro dia voatery tsy maintsy afindra toerana zay zany zava-mitranga amin'izao fotoana misy antsika zao endriky n'le famoretana zany endraky n'le fampiororona mafy zany rehetra zany tsy enkena zany tompo. Miditra amin'ny andro faharoa ny fitokonana ny SSM izay ivondrona ny sandika miisa 3 eto Madagasikara sy ny département ministériel rehetra manerana ny nosy. Isan'ny sandika ny tokona ihany koa ny eo anivony ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mitohy ny tola raha toka tsy misy vahaolana atolotry ny tompona ndraikitra raha ny fanazavana. Tsy manaja ny zony piasa ny eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanidina ireo vavahady tsy ahafahan'ny piasa miditra ao anatiny ity toerana ity raha ny fanazavana ny sekretera national ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar androany. Namafisiny ity fatrany fa efa amin'ny tokona ihany koa ny sandika ny fahasalamana amin'izao. Ho anay eo anivon'ny fahasalamana dia misy teboka telo goava ambe iantsonay manokana ny prime ministre lehibe ny gouvernement androany hoe nankay za nenda amin'unité de réquisition ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana nanao ny aintsy ho zavatra niady tamin'ny Covid tamin'ny taona 2020. Mitentina fito tapitrisa ariary isaky ny mpiasa amin'ny fahasalamana io vola io. Nahoana ny mbola tsy alohatra amin'izao. Tamin'izany fotoana izany zay raha nitako dia hoe mbola anatin'ny état d'urgence tsika fa mbola tsy afaka mieritreritra an'izany. Vita tompoko ny état d'urgence aiza ny volanay. Faharoa ataoko hoe fomba fiaina teto amin'ny ny tany République Madagasikara ny hoe zay mahavita be teto amin'ny firenena ity dia mahazo an'ireny mari-pakasitrahany ireny. Malahelo izahay androany amin'ny teny aminareo fa na iray aza tsy nisy mpiasa amin'ny fahasalamana nahazo mari-pakasitrahana na fahatsika nanilika ny Covid io. Ilaina ny fifampiresahana amin'ny atraka ho an'ny hoaviny ny mpiasa malagasy rehetra raha ny fanazavana. Fifampiresahana izay iarahana amin'ny rehetra ka efa mahalala ny marary ny mpiasa ny filoha izay hitondra ny firenena raha ny fanazavana atrany. Ty amintsika sendika ny herisika mpiasa tokony mitambatra hoe rehefa mikorotana ianareo dia tsy maintsy eo ambony latabatra boribory no miaona no mandamina an'io. Dia zay ny isany anankiray ankoatran'ilay fitakian'ny mpiasa rehetra. Dia maniry an'ireo mpanao politika ireo hoe mivorianareo anao fanana corps politique. Ny corps politique dia mety ary ho an'indrindra ho an'ny ratra syndikaly mitaky an'izay aloha voalohany. Ay mory aloha fifidiana an'io fa tsy mety tsy zavatra lamina amin'io zany intsony morina izy. Dia mandeha ny corps politique ao anatin'ny corps politique ataovy mazava tsara ny rafitra hitondra ao anatina tetezamita. Ratra syndikaly mila tetezamita malaky. Inona ny atao anatin'izay ao zany ny amahana anao référendum avetsika efa ovana ny code de nationalité, ovana ny code ny électoral, ovana zay atao zay rafitra ao fa ao anatin'izay ny mpiasa eo tsika mamaha ny statut général des agents publics. Zany amin'izao fotoana izao mikoinsa ao amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao Ya mafatrany ny tola izay ao atao hoy ny filohan'ny sindika androany. Tsy hijanona ihany koa raha tsy misy valiny ny fangatahana. Tao anatin'ny 5 taona no tsy nisy ny fijerevana ny mpiasa raha ny fanazavana. Fotoana izao hanovana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny roso tamin'ny fitokonana Vaovao ary hizitra amin'ny service minimum manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny syndicat-ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ny syndicat-ny Sainte-Presse no ny tsy famaliny ny fanjakana sy ireo mpanao politika ny 27 ora nomen'ny solidarité syndicale de Madagascar na ny SSM ifanatonana itadiavam-baolana ho an'ny firenena. Ikatso ny raharaham-panjakana eny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa iroso amin'ny service minimum manomboka ny alatsinainy ho avy izao ireo mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mivondrona anatin'ny syndicat Sainte-Presse raha nanambarany anao fitokonana Vaovao manomboka androany. Androany zany dia ny ministera misy nefa napody ny mpiasa tamin'ny maraina namaly ny antso ny SSM zany hoe mikatso sisy fiasana tsy mandeha ny asa-panjakana dia manomboka androany izay fotoana zay ary mitohy tsisy akijanona intsony raha tsy misy ny vahaolana hoentina hamahana ny olana misy eto amin'ny firenena. Ao ihany koa anisany ataonay vaindohan-draharaha ny famahana ny olana ny mpiasa ataon'ivon'ity ministera ty misy ny reclassement zay afaka vahana ataon'ivon'ity ministera ty misy moa ny fitakinay zay atsonjay
fanamborana mpitarika no natahotra amin'izay nefa mbola reto zahay zany hoe teneninay tsy vahaolana zany fa mpitahorana fanagadrana sy fanamborana ary tsy mampihemitra anay zany fa vao maiha mafy ty tolona tia fa fanomboana fotsiny androany nampodina ny mpiasa ny forsena ny horohorona ny androany fa mbola reto ny solotena isaky ny direction ny solotena isaky ny centre zay tonga manotrona eto zao ka ity zany tsy mihemitra tsony fa dia manaintana zay namana rehetra any amin'ny ministera syndicat ampy zay ny fisolelahana atao amin'ny tompona andraikitra aza misolelaka tsony fa ny olany mpiasa ny tombosoan'ny mpiasa ny tokony matimatesasika syndicat fa sy ny tombosoan'ny olombisy na tombosoan'ny olo tokana ianareo mpiasa koa mba tongava saina misy no miteny hoe manao politika ny syndicat tsy manao politika tompoko ny syndicat fa mijoro satria fatan'ny syndicat tsara fa raha fa misy problème eto amin'ny firenena dia ny mpiasa no mizaka ny tseran'ny ainany amin'ny farana dia zay zavatra zay ny tsy maintsy ijoroanay fa tsy andro indray hoe hiakatra 2 arivo na 3 arivo ny kapokana vary amin'izao efa arivo zao zay vao mahaolana ankilany tonga nitady tompona andraikitra fampiresana teny anivony ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa anazava ny zava-misy mikasika ny fikatson'ny fampianarana eny anivony université an'Antananarivo nandritra izay efa bolana izay ihany koa nisy olo-tena ny mpianatra ny université an'Antananarivo androany ireto farany izay tsy nisy nandray fa narirariran ireo tompona andraikitra tamin'ny fionana farany dia nitendry zareo hoe zay mandray atoandro sy alina na 12 alina araka firesaky ny sasany dia mandray foana zay raha mbola fitaraina amin'ny mpianatra entina hikatsana hanatsarana an'ilay fampianarana ambony dia rehefa tonga zay androany nahita tompona andraikitra afaka mandray mihitsy zay tompoko fa nampiandrasana ty ary tsy afaka mandray hony zareo androany tsy haiko zay antony kanefa ny angatanay dia eo amin'ny 2 minitra 3 minitra eo fotsiny angatany fanazavana hoe ilazana hoe tsy possible ho vaovao mihitsy olana zay mampikatso amin'ny fampianarana io ahitanay hoe aiza ho aiza hoe ndao tombontsoa iraisana izy ty anatsarana an'le izy le manao be marenina anaovana fitokonana iraisana mihitsy raha zay ny tadiavana ao anatin'ny anatsarana satria na dia zareo tompona andraikitra ty rehefa mahita hoe vohitsakitsaka ny asan'le ministera tantanana dia miaraka vonona foana zay mpianatra izay mpianatra manodina ny tony ministera tony raha tsisy le fampianarana eny akatso na eny amin'ny université maty tony ministera tony satria ina ary ny asa ataony tony raha hoe tsisy mpianatra mianatra dia zay mahatonga anay hoe ny atongavanay aty zany dia hitaky zay no toson'ireo boventiny entinay aty hoe averina ny asan'le fampianarana ambony satria tsikaritra lasa ataon'olona ambany zavatra vao tsy miara-miady entina anatsarana an'le izy tsy ivana niroso tamin'ny fanakatonana ny vavahady ny ministera androany ireo tompona andraikitra teny an-toerana taorian'ny firesana ireto mpianatra ireto tamin'ny mpanao gazety tsy nisy nahazo niditra sy nivoaka ihany koa ireo mpiasa tao an-toerana noho ny antony tsy fantatra mazava na namafetrany ankilan'ny sendika fa itoy ny fitakiana ataon'izy ireo na eo aza ny sakana sy raha matahora miatra amin'ny ireto farany tokony fanaraka amin'ny toe-java-misy ankehitriny indrindra ny eto Madagasikara ny asa sy ireo ezaka rehetra hampanajana ny zon'olombelona manana didy sy andraikitra amin'izany isam-batan'olona indrindra ny mpitondra fanjakana fanadihadiana ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny journée d'étude ho fankalazana ny faha 5 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay natao teny amin'ny MPC Ivato nandritry ny 3 andro tanjona napetraka ny resahana sy fanakalozana ireo antony isan-karazany miteraka ny tsy fanajana ireo zo mahaolona eto amintsika eo ihany koa nitondrana vahaolana maharitra sy azo tsapain-tanana bien entendu mazava ho azy fa eo amin'izay lafin'izay ary efa 3 andro androany zay maro ny adihevitra maro ny soson-kevitra nivoaka avy amin'ny mpianatra ny firaisamon'ny pirenena sy ireo mpampianatra pikaroka mazava ho azy fa ny tanjony hetsika dia tsy hoe hijanona fotsiny amin'ny fieritreretana ireo olana mitranga fa tena hitondra vahaolana isan'izany ny ametrahanay fitakiana ka hatolotra ireo tompona andraikitra sy izay rehetra voakasiky ny zon'olombelona arakaraka ny loha hevitra novoizina nandritra izay 3 andro izay demokrasia sy ny andraikitry ny fampiofanana sy ny fampianarana ao anatin'io demokrasia io manana andraikitra lehibe amin'izany ny mpanao gazety araka ny lahadinika ny maraina teo vaovao marina tsy mitanila ary manaja ny etika sy ny deontolojia no tokony avoaka ahafahana manampy sy manabe ny olona amin'izay sehatra ny demokrasia izay. Première de mes journées c'est consacré justement sur ny tapany maraina teo dia ny hodidina teo amin'ny demokrasia ny resaka dia ihany koa ny anjara asan'ny famitambavao anatin'izay demokrasia izay
nisy olona roa nanao famelabelaran-kevitra mikasika ny anjara asan'ny mpanao gazety ny andraikiny amin'ny fampitanany vaovao izay tokony ho marina sy mahitsy ary manaraka ny fenitra takina amin'izany. Vraiment élaboré et reconnu. Manana titsy andraiky tamin'izany ihany koa ny isam-batan'olona indrindra ny mpitondra fanjakana. Lafin-javatra maro no voafehy raha miresaka zon'olombelona sy demokrasia. Mifamatotra amin'ny fampanajana ny zon'olombelona ny fanajana io demokrasia io raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, ilaina ny fanamafisana bebe kokoa ny fampahafantarana sy ny fampanajana ny zon'olombelona miainga any an-tsekoly. Ankoatr'izay, mila fampiarana ary tokony tsy hijanona amin'ny resaka ambony latabatra fotsiny ihany ny fampanajana ny zon'olombelona. Hoy ireo mitondra famelabelaran-kevitra raha namarana ny anjara fitenena ny tsirairay avy nandritra izay 3 andro ny fanakalozana izay. Lafa vaovao tanteraka dia tsy manaiky ny anatanterahana ny fividianan'ny biroan'ny firaisan'ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy ireo mpino izay tarihin'ny mpitandrina Ranaivarso Gilbert raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany nambarany hatrany fa tsy ara-dalàna ny fividianana ary efa nisy ny didina avoaka ny fitsarana ny ampitsarana izany. Ireto farany izay nilaza ny andray fepetra manokana raha toka mbola misy ny misisika manatanteraka izany. Christian Dimby. Tiara-dalàna sy tsy mifanaraka amin'ny sata amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ny anatanterahana ny fividianana ny birao firaisan-mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy eny Akorondrano Rapitso. Hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana teo aloha Ranaivarso Gilbert androany. Nanamafy izy ireo fa efa nisy ny didina avoaka amin'ny fitsarana ny ampitsarana ity fividianana ity. Ireto farany izay tsy anaiky hatramin'ny farany ka ndray fepetra manoloana izany. Tsy azo atao ary sakananay amin'ny fomba rehetra ny fanatanterahana izay ny fananganana birao firaisan-mpitandrina izany. Fa na inona na inona vitao raha hisisika fotsiny ianao an'izany izay kosa dia tsy anaiky izany hatramin'ny farany. Ny birao firaisan-mpitandrina dia miandraikitra ny raha-ara-panahy, miandraikitra momba ny pasteur sekoly biblika arabe, miandraikitra ny famindrana toerana kanefa reo mbola tsy ara-dalàna. Tsy manana fahefanana ao an'izany fa io zavatra ataon'io dia tonga dia tsotrika hoe usurpation de fonction. Nataony zareo tao Akorondrano io, tsy nisy dinika, tsy nisy tenerana taminay fa dia nataony fotsiny nandefa taratasy ihany izy hoe mampatsiahy zay nefa tsy nahazo. Inona moa no mampatsiaivina aminay eo? Noho izany tompoko nalahelo zay dia napiditra tany amin'ny fitsarana ary dia namoaka izao didy zao: déclarons, ordonnons la suspension provisoire de l'élection des membres du bureau de collège des pasteurs de l'église de Jesosy mamonjy prévu se tenir le 28 octobre 2023. Etsy ankilany, efa nisy ny fampiakarana ny raharaha teny anivon'ny fitsarana ary nahazo alalana anatanteraka izany ireo mpino. Hoy ny mpisolo vavany teo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy Foibe. Ekena tokoa fa nisy ny ordonnance izay navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany mampiato vonjimaiky amin'ny fividianana izay atao Rapitso. Efa nanao fampakarana nefa izahay dia voalazan'ny lalàna hoe l'appel est suspensif d'exécution, zany hoe rehefa manao fampakarana izay tsy afa-po amin'ny didy dia miato aloha ny fanatanterahana an'ilay didy. Ny appel nataonay tsy appel tsotra fa appel avec défense à exécution provisoire, zany hoe manao défense amin'ilay exécution provisoire an'ilay ordonnance izahay. Dia mandeha fividianana, tsy misy mihitsy hoe tsy mandeha fividianana satria efa nanao appel izay misy ny certificat d'appel izay efa nalefany amin'izareo tamin'ny alalany misy. Isaraka izany ny fanamafisana amin'ny fitandrona amin'ny filaminana, isorohana ny mpanakorotana izany fividianana izany raha ny fanazavana. Dia efa nahazo alalana teo ao nivoan'ny préfecture n'Antananarivo izay ny fitandrona amin'ny filaminana dia mazava ho azy fa zavatra tsy ataoko totoa satria marina fa mety misy ny olona izay mety higavokavy dia isy ny mpitandro filaminana izay atao hoe aloha petraka hoe maro izay ho avy ao na ny ao avelany na ny ao anatiny miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana izay anay manokana natao hoe SOS zany azona ary mazava ho azy zany hoe fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana izay dia tena misy fepetra mazefatra dia mavesatra ho an'izay mbola minimikiry ka sanatria higavy anakorotana eo dia aloha sy teneniko ny toerana fa hoe miaraka amin'ny tany filaminana antsika. Hatreto tsy mbola niravina ny disadisa eo amin'ireo samy mpino eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy raha ny fanazavana hatrany.
ity fifidianana tsy maripoitra ity izay ahina hiteraka korotana indray ho an'ireo sampino raha pitso andrasana araka izany izay mety hotohiny. Indray-mbava ny maresaka avy any ivelany anakatoanantsika ny fampalaam-baovao dia ny fanaraka ny andritry ny fionana an-tampony tamin'ny alakamisy lasa teo ny lehiben'ny fanjakana sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona eropeanina tanjona ny itakiny ny fiatoana amin'ny ady ao amin'ny Israely sy Hamas ahafahana mamela ny fanomezana fanampiana ho an'ny mponina ao Gaza. Dia ihany koa tompoko lasy tompoko vava mandrana ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana fena ianao tany tokantrano tany naharitra ny ento nijery tao anatin'izay ora iray mahery izay raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto ny fampahalalam-baovao samy mitombo amin'ny fahasoavana. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny Vaovao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.